Ry havako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza mivadi-ponona, aza mivadi-ponona. Zany no asongadiny mofinainantsika anio, izay mivoatra avy eo amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 7:10, ny 7 hatramin'ny 12. Aza mivadi-ponona. Raha tsika rehetra mahafantatra fa ny bokin'ny Deutéronomie dia boky manantitrantitra ireo didy amandalana izay iainan'ireo vahoaka vaovao, vahoaka afaka avy any amin'ny fanandevozana tany Egypta ka tonga firenena vaovao, manomboka tao anefitra miditra any amin'ny tany Kanana. Arak'izany dia tena lalàna manokana mihitsy ny momba ny finoana, ny momba ny fanekem-pinoana. Ary hitantsika atao amin'ny bokin'ny Deutéronomie zany fanekem-pinoana mezinezina mampifandray an'Andriamanitra sy ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto. Ampahatsiarovony zany fanekem-pinoana zany ny mahazava-dehibe ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra sy ny olona. Fanekena izay tsy azo ivadiam-pitokisana, fanekena izay maharitra mandrakizay, fanekena izay ambony lavitra noho ny finamanana eo amin'ny mpiaramonina. Iny fanekena izay ambony lavitra noho ny fifandraisana ara-piankohonana na ara-pianakaviana koa. Zany no hitantsika eto manao hoe raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, ny zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy na ny zanaka vavinao, na ny andefimandrinao na ny sakaizanao, hoe andao isika hanompo Andriamanikafa, dia aza manaiky azy na hiaino azy. Ambara sy ampahatsiarovony izao tenin'Andriamanitra izao fa tsy misy mahampinamana, ary tsy misy mahampihavana, ary tsy misy tsikombakomba tokony raisana mihitsy aza eo anatrehany izay fivadiam-pitokisana na fivadiam-pinoana izany, raha toa ka tsy hiazona an'Andriamanitra irery ihany. Efa voalaza na any amin'ny didy 10 aza hitantsika fa ny Andriamanitry ny Baiboly dia Andriamanitra saro-piaro, ka sarotiny dia sarotiny amin'ny fampifangaroana na ny fivadiana fiovana Andriamanitra. Ary zany mahatonga azy miteny hoe Jehovah Andriamanitra aho dia Jehovah irery ihany, Jehovah iray ihany. Toa misintona ny saintsika tsiraray avy fa io Andriamanitra io ihany no marina. Ary marina zany ry havako malala fa i Jesoa Kristy koa dia niteny toy izany, fa izy mihitsy no niteny fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny anarako. Io Jesoa Kristy izay lalana io irery ihany sy fahamarinana no hanim-panalalana antsika amin'Andriamanitra. Io irery ihany no loharano ny famonjena ka ny fialana aminy dia fahaverezana. Mitera-doza tanteraka ho an'ny mpino mihitsy zany ny fialana na ny fikasana hiala amin'Andriamanitra, fa ao amin'irery ihany no misy ny famonjena. Ry havako malala ao amin'ny tompo, na inona tranga miseho eo amin'ny fiainanao, aza mivadi-ponona, aza mivadi-ponona. Eto moa ny lazain'eto dia hoe mety sarika anao hanompo Andriamanikafa, fa tsy izany ihany fa tsy mahatsara antsika koa ny mifindrafindra fiangonana etsy sy eroa. Toa anandrakandrana an'Andriamanitra
ka ilaza fa misy toerana metimety kokoa an'Andriamanitra ary misy toerana tsy metimety kokoa aminy. Aza miovaova fiangonana fa mijanona ao amin'izay fiangonana nanaovanao fanekena, fa ao amin'ny fanekena ao no misy an'Andriamanitra. Ao amin'izay nanaovanao fanekena eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana no misy an'Andriamanitra. Ahitan-doza ny fitetezanao ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao ka sasatry ny miarina mandrakariva eo amin'ny fiainana. Aza mivadi-pinoana fa tsy ny amin'ny fiangonana ihany fa ny amin'ny fiarahamonina koa aza. Tao menao hahajoro amin'ny finoana eo anatrehan'ny fianakaviana masika, eo anatrehan'ny namana tsy azo ivalozana, eo anatrehan'ny fiarahamonina izay mety manery mangeja, toa hiteny anao fa harinay ianao. Esoriko tsy ho zanako intsony, kosehako amin'ny bokim-pianakaviana, raha toa ka mbola mivavabavaka izany, raha toa ka tsy manaraka anay hanompo Andriamanikafa, misy ny fandrahonana maro samihafa anala izay rehetra mety ho tombontsoa anao. Ry havako, aza matahotra an'izany ianao. Aza matahotra an'izany ianao fa ny fanarahanao izany ary no hiteraka loza ho anao. Tadio fa ianao mpino, efa vita fanekena tamin'Andriamanitra. Efa nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra ka manaiky misotro ny aleko maty. Aza mivady pitokisana fa tsy ho very izay tsy ahazo tamimbary akory. Raha tamimbary no anambazanany anao, tsy ho very izay tsy ahazo zaratany akory. Raha zaratany no anambazana anao, ary maninona moa? Raha zaratany ety an-tany tsy azonao kanefa azonao ny anjara lova any an-danitra. Ny mifanohatra amin'izany loza hoe azonao ny zaratany tamimbary firy ara firy metatra tora-droa, kanefa tsy azonao ny anjara lova any an-danitra. Fahaverezana lehibe izany. Ndao ary ry havako, hiverina amin'Andriamanitra, ilay efa vita fanekena tamintsika, ilay efa nanao ny fanekena tamintsika, ilay efa nanaiky hamonjy atsika, andao hiverina fa izy irery ihany no mahavonjy atsika. Dia an'Andriamanitra irery ihany no voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo, misaotra anao izahay nanaiky hifamato-piainana aminay, nanaiky hanolotra lova tsara ho anay, namonjy anay tao amin'i Jesosy Kristy zokinay. Izay Tompo dia manaiky eto anatrehanao fa tsy hivadika aminao na dia haningotra ny ainay aza. Heverinay Tompo fa ao aminao no misy ny tsara ary resy lahatra amin'izany izahay. Amin'ity andro anio ity dia mivavaka manokana izay Tompo andreo renim-pianakaviana miady irery amin'ny fiainana. Ireo renim-pianakaviana izay nilaozam-bady, renim-pianakaviana izay miankin-drindry ny irery misotro ny rano tsy tiana ka mamakivaky samy rery ny fiainana. Tonga mpitondra tena tsy fidiny, Tompo amindrao fo izy amin'izay rehetra mety nahadiso azy fa angatahanay raha sitraka ao. Avelao reny elony ary tsinjovy izy sy izay rehetra mety ho zanany sy ny fiankohonany, ny andraikiny, eny izay rehetra adidy eo am-pelantanany, ampaherezo, omeo hery, omeo fanahy, omeo fahendrena. Dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.